eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely faly miarabantsika tsiraray avy indray manaraka izao fandaharana eto amin'ny fahitalavitra izao miarabantsika tsiraray avy naiza toerana hanarantsika ny fandaharana ary dia manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ho anao ny tena koa androany isaorantsika ny tompoandriamanitra ny fotoana satria izy mbola nanome antsika tombonandro avelomany mbola nanome antsika ihany koa hery tanjaka sy fahasalamana ka mbola ahafahantsika indray mifanerasera amin'ny alalany izao fandaharana izao tena mino aho fa matoa ianao manaraka ty fahatarana ty dia programan'Andriamanitra fa tsy kisendrasendra tsy akory manoloana zany indrindra no anasako anao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana ary any amin'ny farany ihany aho dia ivavaka ihany koa ho atsika tsiraray avy maro amintsika nefa mpanaraka izao fotoana izao mety misy amintsika ihany koa nefa ny androany mihitsy ny anao vao nahita ity fandaharana ity manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho misy matoky atsinina fa Andriamanitra dia hiasa hamonjy anao ary ihany koa hanafaka anao izy ary raha ao anaty olana ianao dia hinoko fa tena hitondra vahaolana tsy tsakatry ny sainao anao izy raha marary moa ianao dia minory havanao fa tena mpanasitrana Jesosy ka na inona mety herina aretina na inona herina olana zay misy amin'ny fiainanao ny azoko antoka zao lehibe loatra ny herin'Andriamanitra ary rehefa metsika sy miasa ny herin'Andriamanitra dia tsy misy olana zany eo amin'ny fiainan'ny olona zany ary tsy misy anko aretina hotamana ao anatin'ny tenanao ka mampanantenanao sahady ary aho iomana ino ary atoky ankoa fa anasitrana anao Jesosy ary amany olanao anko izy amin'ny lalan'ny famonjena zay efa vitany 2 taona lasa mahery teo amin'ny azo fijaliana mialoha zany rehetra izany nefany ndao tsika hivavaka ho an'ity fotoana ity androany Andriamanitra rainay io sotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay noho ny fahasoavana lehibe ny fitahina ho anko ka mbola nomenao tomponandro izahay afany mbola mianatra ny sitraponao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao koa na iza ny tompoandriamanitra io tena resy lahatra ary mino tokoa fa avy amin'Andriamanitra zao fotoana izao dia miasa manokana eo amin'ny fiainana ianao Andriamanitra hamonjy ny fanahiny ary anko hamonjy ny fiainany manokana zay mety ao anatin'ny sarotra amin'izao fotoana izao koa dia taio ary ny teninao satria mino fa ny teninao io dia efa voatahatra amin'ny ela Andriamanitra mba hitondra fahasoavana ho an'ny vahoakanao rehetra ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tahina Andriamanitra n'izao fotoana izao amen eny ary tompoko misy tenin'Andriamanitra iray novakitsika amin'izao fotoana izao anemotsika sy anomboatsika ny fandaharana ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny andininy 7:20 Mpanjaka faharoa toko faharoa dia manomboka amin'ny andininy 7:20 anao moa raha ao an-trano ianao ka misy baiboly eo akaikinao eo dia afaka alainao ny baibolinao dia irahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aroa ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisy masina ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao izao saingy ratsy ny rano ary ny tany tsy mahavany nanaka dia hoy izy hitondray lovia vaovao aho ka sisira ao anatiny dia nentiny tany aminy izany ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipisira tao anaty tao ka nanao hoe izao lazain'i Jehova efa nasitrana ity rano ity aho ary tsy hisy fahafatesana intsony na tsy fahavanona nanaka intsony mandrak'androany ary dia tsara i rano
averiko tsara lay afatra eo amin'ny 520. Ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy dia nanipsira tao ka nanao hoe izao lazainy Jehova, efa nahatsara ity rano ty ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anakay intsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandraky ny androany araky ny teny nataony Elisa. Ry havana izay manaraka ny fandaharana, anisan'ny zavatra lehibe indrindra mila fitakatry ny olombelona dia izao: Andriamanitra dia ny tanjony sy ny programany raha namorona ny zavaboary rehetra, ary anisan'izany tsika zanak'olombelona dia noharian'Andriamanitra iaina sy anana fiainana tsara. Io Andriamanitra io rehefa nanao zavatra izy dia nataony tena tamin'ny mahafapo azy, nataony tena tamin'ny tena tsara indrindra ny zavatra nataony sy noforoniny. Koa na inona zavatra nataon'Andriamanitra izany dia hoy aminao tena tian'Andriamanitra ary mahafinaritra an'Andriamanitra indrindra dia manao zavatra tsara. Tsy misy zavatra ratsy ary tsy misy zavatra tsy nahafapo azy. Ny zavatra nataony rehetra fa tena nataony tamin'izay nahafapoa ary nataony tamin'izay tsara indrindra ny zavatra nataony. Hoy aminao izay manaraka ny fandaharana, tian'Andriamanitra iaina amin'ny fiainana tsara ianao io. Tian'Andriamanitra tena iaina amin'ny fiainana mahafinaritra ianao io. Tian'Andriamanitra tena hoe anana fiainana tena milamina ianao amin'izao andro izay andalovanao eto ambonin'ny tany izao. Satria hoy aho hoe itsika zanak'olombelona dia asany anisan'ny zavaboary noforonon'Andriamanitra. Tahaka ity tantara hitantsika ity zao dia hoy aminao hoe afaka ho avadika Andriamanitra ho amin'ny tsara daholo ny zavatra ratsy rehetrarehetra izay niainan'ny olombelona. Afaka ho avadika Andriamanitra ho any amin'ny tsara daholo ny zavatra rehetra mety nampalahelo teo amin'ny fiainanao io izay manaraka io fandarana io. Ndray andro dia nanatona any Elisa mpaminany ny mponina tao Jeriko tamin'izany fotoana. Niaina tao anatina fiainana mampalahelo izy, niaina tao anatina fiainana feno fahafatesana, tsy fahavanonana zavatra rehetra, tsy nety daholo izay nataony, mandamoka, mahate-karanana ary tsy mahavanimboly arak'izay mihitsy ny zavatra nitranga tao amin'ny tanàna io. Ary rehefa nisy an'izany tao dia tsy niazakazaka nitodika tany amin'ny akaviana ny akavanana ny olona, satria niaina izany zavatra izany andritry ny fotoana maharitra. Tsy hoe ndray andro, tsy hoe roa andro, tsy hoe 3 andro no niainan'izy ireo an'izany, satria raha andro vitsivitsy matsy mety mbola afaka niaretany ihany, na hoe mbola afaka tena mbola azo hidiravana vahaolana hafa. Fa matoa ny olona tapa-kevitra anatina an'ity mpanompon'Andriamanitra ity dia efa fotoana naritra mihitsy, satria mety efa namboly zavatra hafa izy tany voalohany fa tsy navanimboly, mety nao zavatra hafa izy tany am-boalohany fa mahate-karanana, mandamoka, ravarava ho azy. Dia rehefa inimbetsaka no niverina teo amin'ny fiainana izany karazana tranga mampalahelo, karazana tranga tsy dia tsara loatra izany, dia tsy nakany amin'ny akavia izy hoy teo aloha, na hoe nazakazaka nitady famonjena tany amin'ny akavanana, fa ny nataon'izy ireo tompoko dia nafantatra izy fa misy lehilahy an'Andriamanitra, misy mpanompon'Andriamanitra izay manana ny herin'Andriamanitra manokana ao anatiny, manana ny fanahin'Andriamanitra miasa manokana ao aminy, afaka hitavina famonjena avy amin'Andriamanitra mba ampitsombadiana le tantara ratsy mba ho tonga tantara tsara sy mahafinaritra avy any amin'Andriamanitra. Inona tokoa izy ianao izay mahatonga na miteny hoe io Andriamanitra io tsy tia hijery zavatra ratsy na zavatra mampalahelo eo amin'ny fiainan'ny zavaboary izay noforoniny. Tonga tokoa ny olona nitondra an'ilay olana, nitondra an'ilay zava-manahirana, nitondra an'ilay tsy fahavanonana teo anatrehan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ka nitaraina hoe tompoko, arak'izao hitanao zao dia tsara ity toerana ity, tena tsara ity tanàna ity, fa ny olana tompoko dia maty akaranana, tsy mahavaninanaka, tsy mahavanimboly ity tanàna ity. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nanentana Elisa azafady, nanomboka ny antso Elisa manao hoe mitondray lovivo avao aho ary asio sira ao anatiny,
dia nentina tany amin'ny fiandohan'ny rano zany ary nararaka Elisa tao dia ozy ny baiboly manao hoe nanomboka ny teny Elisa hoe zao ny lazainy Jehovah efa nahatsara ity rano ity aho ka manomboka an'io dia tsisy fahafatesana tsisy tsy fahavanonana intsony eo fa tsara ny rano mandraky ny androany dia tsy nisy fahafatesana intsony totompoko ry mpiaina ry mpanaraka ny fandaharana hoy aminao androany hitatsika amin'izany fa tsy tian'Andriamanitra ary mampalahelo ny mahita hoe misy karazan'olona miazakazaka aminy misy karazan'olona miaina fiainana mampalahelo arakaraka ny mba tena faniriny arakaraka ny fametrahany lamina matipaika mba eo any amin'izany fiainana tsara izany dia indrisy tompoko fa nomaly tsy miova ihany ary mahatonga anazy manontany tena hoe zao ve ny anjara ratsoko zao ve ny efa programan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako zao ry havana izay mpanaraka ny fandaharana ianao izay mahita io tsy sitrapon'Andriamanitra ary tsy mety amin'Andriamanitra mihitsiny ny ainanao ao anatin'ny fiainana tsy mahafinaritra anao io tsy programan'Andriamanitra ary tsy mety amin'Andriamanitra mihitsiny ny ahitanao hiaina amina fiainana mampalahelo toy izao fa hoy aminao mampanantenanao androany afaka ho avadika Andriamanitra ho fiainana tsara ho fiainana mahafinaritra io fiainanao io tahaky nanovan'Andriamanitra tantaran'ireto mponina tao Jeriko reto tao anatin'ny fotoana foera-baky teny dia niova ho tsara mahafinaritra ilay fiainana niainan'ny olona tao Jeriko ary tsy hoe ny olona tato Jeriko ihany no miaina tamin'izany fiainana mampalahelo fiainana ratsy izany fa maro reo olona izay miaona aminay manana fiainana tena mijaly ratsy ara-baky teny tena miaina fiainana mampalahelo tabidalakale izy reny tsy tantsozy azo natao niazakazaka izy teroa niazakazaka izy tetsy nataony daholo zay mba azo atao fa zavatra hita tsy nahita vahaolana tsy nahita ny maminy tsy nahita mangirana ary tsy nahita fivana mihitsy izy fa ny mahafinaritra sy mampahery tompoko rehefa tena resy lahatra le olona hoe ao amin'Andriamanitra irery izy mifototra fiainana tsara satria ny baiboly dia mampianatra manao hoe Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara tsara Andriamanitra zany sady mpanao tsara izy ka rehefa niazakazaka anakao tao amin'Andriamanitra zany olona zany ndray andro zao dia nahitako lehilahy anankiray nitaraina tamiko fatram'izay fotoana anaty saina ka niasako izy tena olona manany maizy azy raha fahaizana sy fahalalana nianatra be fa saingy mampalahelo tompoko hatramina atsiarovako saina ozy ka niasako ary naniriko mba nanasa tsara dia magaga dia ty tsy mba nety nasa asa fixe zany tsy mety nahita asa tena tsara mendriky ny diplômako sy ny fahaizako tsy nety nahita asa tsara zay mba avelomako ny fiainako sy ny vady aman-janako naniry ozy ary ndray andro izy naheno toroteny tamin'ny alalan'onjam-peo sy ny fahita lavitra toy izao dia nanomboka resy lahatra izy hoe io angamba ny fanafody vahaolana farany mba afahako manana izany atao fiainana tsara izany zavatra mampahery tompoko dia izao hoe saorana n'Andriamanitra tokoa fa rehefa nanatony io lehilahy io nentina toenatren'Andriamanitra ny olana izay navalaketraka azy nandry ny taona maro zany dia nisaorana ny tompo na dia tao anatin'ny taona maro niasana tsy mba nananasa fixe naindray izy miasa 2 volana 3 volana dia ao anatina 1 volana 7 volana tsy miasa izy 5 volana indraindray efa herintaona latsaka izy tsy miasa le asa ataony amin'io asa temporaire foana ozy asa tsy fixe ary indraindray ary asa andro vitsivitsy fotsiny dia rava fa ny atokeny naharitra indrindra angamba dia 2 taona 3 taona io asa io nefa ny aveo hoe ho avozona ny contrat dia tokony mbola toy asa izy ny zavatra nagaga dia ty tsy voaray tamin'ny asa tsony izy fa io soloana olo-kafa indray fa amin'izao fotoana zao tompoko tena isaorana ny tompo Andriamanitra isaoran'Andriamanitra le tsara sady mpanao tsara fa rehefa tena niazakazaka kao amin'i Jesosy io lehilahy io nanatona ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara dia novan'Andriamanitra izany tantara ratsy tantara tsy mahafinaritra tantara azo lazaina fa nampalahelo ny ainan'ity lehilahy ty zany ka navadiky Andriamanitra ho tantara tsara ary tantara tena mendrika amin'izao fotoana izao izy tena manana asa tena tsara indrindra ary manana asa tena fixe misy contrat mataonany maro saorana n'Andriamanitra izany
ho anao any koa zay manaraka am'izao fotoana zao amin'ny alalany fandahara. Tena tia ampitsimbatika ny tantaram-piainantsika Andriamanitra. Tia anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Tia hitondra fiainana tsara, fiainana tena mahafinaritra ao anao Andriamanitra am'izao fotoana izao. Ary mino aho fa tsy diso izy raha miantso anao, nitondra anao mba hanaraka ity fanarana ity, satria nahoana tian'Andriamanitra hovaina io fiainanao zay efa ohatrany hoe indraindray ianao efa leo, indraindray ianao fa tsy te hiaina intsony, ary indraindray ianao efa kivy. Ary misy fotoana ary ianao tohatriny ianao mihitsy ny manaratsy ny tenanao hoe raha ito ambonin'ny tany angambany ny fiainako ny tsy mety indrindra, raha ito ambonin'ny tany angambany zany mianana fiainana ratsy indrindra, raha ito ambonin'ny tany angambany zany mianana fiainana tsy de manahoana indrindra. Tsy mbola tara ianao, mbola afaka anao zavatr'Andriamanitra. Tsy mbola tara ianao, afaka mbola hovain'Andriamanitra tantara izay tsy nety rehetra, ny tantara tsy nahafinaritra rehetra, afaka hovain'Andriamanitra tantara tena tsara indray zany manomboka am'izao fotoana ahenonao sy anaranao izao fandaharana izao. Rehefa niazakazaka nanatona ny Elisa mpaminany ny olona tao Jeriko, ry avanao tsy niandry ela nke Andriamanitra, fa tena hoe tao anatin'izay fotoana izay tokoa nitondrana an'le olana, nitondrana le zava-manahirana, nitondrana le tantara tsy mahafinaritra teo anatren'Andriamanitra, de nofoanan'Andriamanitra noravaina le tantara tsy mahafinaritra. Ka ozy ny Baiboly nahatsara an'le rano Andriamanitra, ka rehefa tsara ny rano da nomboka tsara ny fiainana tao Jeriko. Lasa nahafinaritra ny olona indray, lasa tena hoe nisy mamy tamin'ny olona indray ny fiainana tamin'izany fotoana izany. Mety manontany tena angamba antsika am'izao fotoana zao hoe ahoana ary no ahatonga ty fiainako izay mampalahelo, ity fiainana tsy mahafinaritra ity mba tonga fiainana tena tsara indray. Zao no izy ry havana, ny zavatra lehibe tena hitako misongadiny ato anatin'ity Baiboly ity de izao: ny akabarony natonga fiainan'ny olona, ny akabetsahany natonga fiainana tena hoe tsy tsara, tsy mahafinaritra, de no fisina ozony zay mitatao amin'ny fiainan'le olona na eo amin'ny fianakaviana iray manontolo. Anisan'ny ohatra anakany am'izany hoentiko eto amin'ny zao fandarana izao androany de ity: misy karazan'olona zao, misy karazany ozona mitambesatra amin'ny fiainany am'resaka ohatra fivelomana, ary ka tsy mety tsara mihitsy fiainana tahaka le lazay tantaraiko tamintsika teo hoe mianatra be, manana diplôma maro, manana fari-pahaizana tena azo lazaina hoe mendrika afaka hitondrana itadiavana asa. Fa saingy zao tompoko nandritry ny taona maro tsy mba niaina tamin'izany fiainana tsara zany izy raha resaka asa fitadiavam-bola. Teno ny tantarain'io lehilahy io sy ny teneniko taminy manao hoe raha izany tantarainao amiko zany tsy normal zany, mahita asa izy fa saingy zao de ohatran'le tantaraiko teo aloha reny rava vetivety, miala vetivety, tsy mahatra mihitsy. Ary zany rehetrarehetra izany tena tonga amin'ny fiainany tany anaty olana foana miangona ny trosa ao anaty fanitrana, satria mazava loatra rehefa tsy tena ao tsara ny asa, rehefa tsy mandeha tsara ny asa fivelomana, de izao tsy maintsy tonga ny fanitrana, tonga ny trosa lava. De anisany mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tsy mety tena tsara, tsy hiaina amin'ny fiainana mahafinaritra ry havana, de fisina ozona izay mitatao sy mitambesatra ho aminy. Ohatra mazava ity tantara tao Jeriko ity: ny zavatra nisy tao Jeriko sy natonga amin'ny fiainan'izy ireo tsy tsara, natonga amin'ny fiainan'izy ireo natamoka, maty akarana, ravarava, tsy navanim-boly, tsy navaninanaka de ity: nisy ala teo ozona mpitona fahafatesana itao zay nitonon'ilay lehilahy atao hoe Josoa tamin'izany fotoana izany. De io ozona mpitona fahafatesana io zay mbola tsy foana, mbola tsy tapaka, mbola tsy voahika, fa mbola nanapaka tamin'ilay tany tao Jeriko, mbola nanan-kery tamin'ilay tanàna tao Jeriko, ka na de efa tsy tao tsony ary Josoa, efa maty izy tamin'izany fotoana izany. Lay ozona kosa tompoko de mbola nifeha, mbola niasa, ary mbola nitoy nanao izay tiany atao teo amin'ny fiainan'ny olona sy ny tany tao Jeriko. De anisany ho iaho fototra anankiray lehibe mahatonga amin'ny fiainan'ny olona mangidy, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena tsy mahafinaritra, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tsy tsara mihitsiny, de fisina ozona mbola tsy tapaka, fisina ozona mbola mitatao eo amin'ny fiainana.
sao zavatra hitako ary tsapako matetika maro ny olona ny manamaivana ny an'izany resaka atao hoe fisina ozona izany. Maro akeo ny olona indraindray mety mieritreritra mihitsy raha hoe tsy za angamba misy an'izany, tsy ny fianakaviana angamba misy an'izany, fa hoy amintsika izay tonga eto manaraka fandarana ny ozona tompoko de ery tsy hita maso izy io, ery tsy hita maso izy hoa fa saingy izao kosany ny asa taony sy ny vokatra hoentiny eo amin'ny fiainatsika no alalana hoe tena ao izy eo. Misy fianakaviana ray manontolo de mety tambesara le oziny, misy mety le olona iray manokana mety tambesara le oziny, tsy hitanao maso ery izy fanahy tsy hita maso fa saingy mivokatry ny ataony kosa ny asany no alalana hoe tena ao izy ao. Io ozina io no fototry ny fahoriana, fototsy ny olana mandavataona ary tsy vitsy ary ny olona de mitondra an'io olana fahoriana fiainana tsy mahafinaritra mandramaty de netiny izany karazana fahoriana netiny oziny izany, zany fiainana tsy mahafinaritra netiny oziny izany. Ny antony de izao satria tsy fantany hoe inona ny tokony ataony manoloana fisin'le ozina atao any, na hoe tsy fantany any koe misy an'izany teo amin'ny fiainany ka ny nataony de ty niazakazaka tetsy tero ny tady vaolany traizatraiza fa tsy niova ny tantaram-piainany. Ka hoy amintsika tsy misy hery ahafahana manilika ny ozona tompoko afa-tsy ny arahan'i Jesosy Kristy lay tonga ozona iampitotoy miazo fijaliana amonjy anahy sy amonjy anao. Zay ihany izy io. Ary ity zavatra mila fantatsika zay mpanaraka an'izao fandaharana, ny ozona tompoko dia teneniko amintsika fa amin'ny karazany maro, amin'ny karazany maro izy io. Ohatra amin'izany zao de le hoe ozony fameloma-tena, na hoe ozona eo amin'ny asa fitetavam-bola, na eo amin'ny asa fandrarana. Tsy vitsy ny olona no hitambesara n'ity ozona ity na lehilahy izy na vehivavy. Tena misy izy io ary maro fa saingy tsy fantany fisin'le ozona, na fantany ihany fa tsy fantany hoe inona ny tokony atao. Misy ny olona efa nanolo tena nandrainy Jesosy, nampindra Jesosy teo amin'ny fiainany, tena mivavaka manompo an'Andriamanitra, fa saingy indrisy tsy niova ny fiainany ary tena hoe no maro tsy miova ihany. Maro amin'ny olona no misy an'izany ozina zany eo amin'ny asa fivelomana. Toy izao ny fitrangana, misy miasa fa de ohatrany hoe asa tsy mahavelona anazy akory no asa mahitany, karaha mavary masaka raha-baky teny, nefa izy manana diplôme, manana traikefa, manana fahaiza-manao, fa de no ohatrany hoe karaha mavary masaka no mba karamana. Ary misy olona aza de tsy mety raikitra amin'ny asa anankiray mihitsiny, fa na izy voaroaka na mandroaka tena. Misy indray de izao isaky mampiditra fangatahana asa, na hoe mandefa CV amina société anankiray izy ohatra hoe mitady asa ato, de izao ny fitenin'ny olona le tompony andraikitra ao, tara kely ianao, na hoe misy olona maromaro raisina fa indraindray de izy foana tsy voaray. Na isaky ny misy asa mba eritrereto mba atao mendrika ny diplômany, sahazany fahaizany ihany koa ary tena asa ainy, de magaga de ity ny olona tao aoriana zay nanaritra ny taratasy fangatahana azy indray tafidy, fa izy teo aloha indray tsy tafiditra, de indraindray izy mametsy ny olona. Ary ity mila tandrematsika tandrema fa ny olona misy aza matetika de tafalatsaka anaty famezatsy ny olona, mametsy ny olona izy hoe miankatra rangany ny olona sasany, miankatra rangany atolony eto mety ohatr'izao satria nahoana ny olona fisin'le ozonao aminao de tsy ho tafavoaka mihitsy ny amin'ny asa fameloma-tena, ary indraindray de tsy mety mihitsiny ny asa ataony na ny fandarana ataony. Mety ampiasa vola izy fa de taky ny mpona atao Jeriko, maty antoka, ravalava, tsy ho tafavoaka mihitsy. Na ihany koa isaky ny zavatra ataony raha vo izy ny ao anatin'io asa io de tsy mety raha va potipotika, ary na ihany koa mandamoka eny an-tenatenany.
Misy aza moa asa tomboka zao mandeha tsara amin'ny voalohany fa ny arindrina any arindrina aho mandeha ny volany mandeha ny andro tonga de inona rava fotsiny teo tena misy tomboka io ozy ny fameloma-teny io tena misy izy io ary betsaka ny olona zay fanehatra taminay niona taminay nahitana izany ary mahatonga anay sa mitory mampianatra ary manambara izy afatra ao amintsika satria nahoany tsy ho an'ny olona ray tompoko ny famonjena nataon'i Jesosy fa ho an'ny olona maro de enao io koa zany ohatra amin'izany zao ny tantara lehilahy anankiray atao hoe i Kaina tratran'le ozy natao hoe fameloma-tena mihitsy izy ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faefatra Genesis toko faefatra de ambaran'ny tenin'Andriamanitra mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Genesis toko faefatra de eo amin'ny andininy faha 1 ary ankehitriny dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenanao izay ny vava itelona ny rahan'ny rahalahinao na latsaky ny tananao 12 raha miasa an-tany ianao dia tsy mba avokatra ho anao intsony izy hompanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao teto zao zany i Kaina noho ny ratsy nataony tamin'ny rahalany noho ny zavatra tsy nety nataony tamin'ny rahalany de ambaran'ny baiboly fa nanonona oziny ho sazy ho an'ity i Kaina ity Andriamanitra de nisaziny ozina niatraika teo amin'ny fiainany de tao amin'ny fameloma-tenany araka volazan'ny 12 hoe raha niasa ny tany ianao de tsy mba vokatra ho anao intsony izy taloha fisin'ny oziny io taloha nanonana ny oziny io tena mpamboly niasa tany no asan'ny Kaina tena navokatra tsara mihitsy raha tsy zany fety ozy ny baiboly hoe notondrany Kaina ho fanatitra ho an'i Jehovah ny vokatry ny voalohany vokatra zay azony navokatra tsara nahazo izy tany am-boalohany fa saingy izao rehefa tonga ny ozina de tsy navaniny tsy nety intsony ary tsy nanome vokatra ho atsony ny tany tsy vitso iaho ny olona misy ny ozony veloteny na ny fameloma-tena tsy mety ny ataony zay asa ataony rehetrarehetra fitadiavam-bola na varotra na asa tena na inona na asa isam-bolana de ravarava potipotika tsy mandeha maty akarany any avokoa na tsy mety mahita asa mihitsy izy amataonany maro ary misy andreny olon-dreny mandra-pahafatiny de ny olona sisy izy hoe za tsy asa intsony fa ranako ny fandarana amin'izao fotoana izao ka ivavaka ao anao melohany afahantsika tena mivavaka nefany raha te hifandray aminay ianao de misy numéro téléphone nomeko anao zay mandalo amin'ny écran eo any fotononoko 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59 afaka miantso anay manokany ianao na afaka miona aminay ihany koa fa ivavaka anao zay na amin'ny alalan'ny telefôny nazy raha mety aminao moa miona aminay vantana de tena vao maika tsara mihitsy zany ka ivavaka isika amin'izao fotoana zao miantso anao ihany koa zay mba anatrika amin'ny fotoam-bavaka nefany izay ataon'ny fiangonana Fiandrondrakely talata sy alakamisy amin'ny 2 ora sasany fotoam-panafahana ary ny alahady ihany koa amin'ny 7 sasany sy amin'ny 10 ary amin'ny 2 ora sasany tolakandro petrao fonao ary ny tananao fa ivavaka isika raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho noho ny amin'ny fotoana nafahako nampianatra ny teninao teto ta io Andriamanitra ny olona rehetra zay manaraka fandaharana foanako ny aretina rehetrarehetra misy ary tapahako ny ozina ny velotena didina amin'ny anaran'i Jesosy ny asana devoly zay mitondra olana mitondra fiainana tsy tsara mitondra fiainana tsy mahafinaritra foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany de tonomiko ny vahaolana sy ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny olona rehetra zay nanaraka an'ity fandarana ity saotra Jesosy eo amen de samy hotahin'Andriamanitra tompoko mirary ny fitahin'i Jesosy amintsika rehetra veloma tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely